No demandry androany ny kandida ho ben'ny tanàna natolotra ny vovonana Irmar any amin'ny commune Ambanivohitra Anjoma, distrikany Ambalavao. Raha ny vaovao dia tratrany tsy fahasalamana tampoka ny maraina teo izy ary noentina namonjy ny tompo-pahasalamana fa tsy tana ny ainy. Izany moa ny vaovao mampalahelo mikasika ny kandida ny ben'ny tanàna natolotra ny vovonana Irmar any amin'ny commune Ambanivohitra Anjoma, distrikany Ambalavao. Mandria ampiadanana ary mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany sy ireo rehetra izay ankaiky azy. Tompoko vavy izy tompoko lahy, mialohany hidirantsika amin'ny resaka izay ataontsika moa dia mbola toy ny mahazatra hatrany foana. Abonné vetivety alohan'ny chaîne antsika ary asio j'aime ny vidéo, azadino ihany koa ny mametraka ny commentaire. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohany herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Resaka kely mikasika ny faradoboka izay natao teny amin'ny Coliseum Antsonjombe itsika. Tonga moa ilay fotoana ny faradoboka rakotra volomboasary ny Coliseum Antsonjombe. Ambiansy ny tany antoerana ary nanomboka tamin'ny fiandrasana ny kandida laharana fa 7 Ramatoa Harilala dia efa nirotsaka ny ambiansy tany antoerana. Ankamaroany moa dia tazana teny avokoa ireo Irmar sy ireo rehetra mpomba ny fitondrana toy ny Lalatena Rakotondrazafy, Augustin Andriamananoro ary député Naivo Raholdinina. Hita teny ihany koa Imam Ravatomanga sy ny ireo rehetra izay tsara ho voatanisa toy ny Haingony Ambinina ihany koa dia tazana teny antoerana. Tazana teny ihany koa i député Fidy ao amin'ny boriborintany fa 4. Be dia be moa ny vaovao nisy sy ny vaovao niparitaka avy tany antoerana. Ny sasany moa dia nanontany ny mpanao gazety ka naneho ny heviny. Coliseum Antsonjombe mahantra ny malagasy tsy ny hijery spectacle intsony no mahamaika ny vahoaka amin'izao fa ilay fahazahoana maimaimpona ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Izay no zavanisy teny amin'ny Coliseum Antsonjombe androany raha araka ny fanehoan-kevitra ireo olona sasany sendra ny mpanao gazety. Nona ny malagasy ka amin'ny iray ora maraina miala ao antrano handeha ilahatra tike eny Antsonjombe. Maro ireo ny verimaina tsy nahazo izay tike izay, tao ny vao nahazo tike dia nody hamonjy ny vady amanjanaka. Izany moa ny fanehoan-kevitra ireo olona sasany raha sendra ny mpanao gazety rehefa nanontanina ny mikasika ny fahatongavana teny amin'ny Coliseum Antsonjombe. Fa ny sasany kosa dia tena tonga amin'ny fitiavana nasesin'ny fitiavana kandida laharana fa 7 Harilala Ramanantsoa ka tonga tsy nisy tambiny. Izay moa ny mikasika ny faradoboka izay natao teny amin'ny Coliseum Antsonjombe sy ny zavanisy teny ary ireo rehetra izay niseho teny amin'ny Coliseum iny. Rehefa voaresaka antsika moa ny mikasika an'izay, ndeha resika hijery kely ny fanentanana izay nataon'ny solombavam-bahoaka teo aloha, tsy iza moa izany fa Paulbert Rosy Rahasimanana. Toy izao moa ny fanentanana izay nataony fanohanana ny ekipany Madagasikara hiatrika ny lalao famaranana ny tsipikanety B triplety anio alina ao Frantsa. Miantso ny malagasy rehetra any Frantsa irosy ho tonga any Dijon raha alina hanohana ny ekipantsika haka ny titre champion du monde. Mifampiantso mifanorony adresy ary ento ny sainam-pirenena hoy izy hatrany ny tao anatin'ny pejiny. Izany moa ny fitaomana sy ny fanentanana ireo malagasy rehetra hanohana ny ekipany Madagasikara amin'izao lalao resaka tsipikanety B izao. Miresaka an'izay tsipikanety B izay isika dia tsara ny mampiatsiaha fa tompondaka erantany tamin'ny tsipikanety B tir de précision i Jean-François Daniel Rakotondrainy B na hoe Zigla. Resiny tamin'ny isa 4 sy 23 Inazy Laslo teratany Hongrie nandritra ny lalao famaranana izay natao alina tao Dijon France. Fa ho tanterahana aneo kosa ny lalao manasadalana hionan'ny Madagasikara sy Frantsa ho an'ny triplety. Zay moa ny mikasika aniny kilalao tsipikanety B iny, fandeha risika hiresaka kely ny resaka fitiavana
sy ny resaka vadiana. Ny famerina izy mivady ity izay 7 taona taty aorian'ny sarahany. Mpivady teratany Amerika efa nisaraka 7 taona lasa izay no ny famerina indray. Ny andro anio alahady 9 Desambra no tanterahana indray any Pennsylvanie ny fanambadian'ny Gabol izay 7 taona sy i Robert izay 4 taona. Tamin'ny taona 577 izy mivady reto no nisaraka ary 4 ny zanaka izy ireo tamin'izany. Efa samy nanambady taoriany izay ary izao ny famerina izao indray rehefa samy maty vady avy izy ireo. Rehefa volazantsika ihany koa ny mikasika ny famerenan'izy mivady izay ndeha arisika hijery kely ity loharan'vaovao izay navoaka ny Kolo TV ity. Izy ity moa dia resaka lisam-pifidianana sy ny fifidianana. Olona 7 tsy anaty listra no nahazo ordonnance fahazahoan-dalana hifidy. 7 tamin'ny ireo 7 no nahazo taratasy fanamarihana ny tsy mahao anatin'ny lisam-pifidianana no nomena ordonnance fahazahoan-dalana hifidy. Nomena ordonnance fahazahoan-dalana hifidy amin'ny 1 Desambra izao avy amin'ny fitsarana izy ireo. Mitaky ny amoahana ny anaran ireo nahazo io ordonnance io isaky ny fokontany ny firaisamon'ny pirenena safidy mba hisiany mangarahara hoy ny solontenany. Rehefa voaresaka tsika ihany koa ny mikasika aniny fifidianana iny ndeha resika hiresaka kely ny mikasika any ity ray aman-dreny ao amin'ny firenena ity. Izy ity moa dia anisan'ny ray aman-dreny izay tena manana ny lazany ary manana ny voninahiny ihany koa. Tsy iza moa izany fa General Lilson ilay governoran'ny faritra Sofia. Be dia be moa ny olona nanontany taiza ianao no tsy hitahita, taiza ianao no tsy rerehatry zay. Ny valiny dia tsotra, tsy taiza akory izy fa nanasoa ny faritra nisy azy ary miahy sy mandinika izay mahatsara ny faritra izay iandreketany. RN sisy moa dia iarahantsika mahalala fa mitohy ny fanarenana ireo lalan'ny ratsy. Tsy mijanona anaty braona any antrano na efa fotoana tokony ialana sasatra moa i governoran'ny faritra Sofia. Fanidina ifotony izy mijery izay mahasoa ny vahoaka, manaramaso ny fanamboaran-dalana amin'ireo toerana mahatavela fiara rehefa fotoam-pahavaratra ao mampikony. Efa misy vita ampahany amin'ireo lalan'ny ratsy ary mitohy ny asa ho fitsinjovana ny vahoaka mandeha amin'ny fotoam-pahavaratra. Izany moa ny mikasika an'ity governoran'ny faritra Sofia ity izay tsy mijanona anaty braona any antrano na efa fotoana tokony hialana sasatra fa mizaha sy miahy ny faritra Sofia ary midina ifotony mijery ireo mahasoa ny vahoaka. Be dia be moa ny zavatra izay efa nolazaintsika ka tsy valam-parana. Voalazantsika teo ny mikasika General Lilson, voalazantsika teo ihany koa ny mikasika Lalatina Rakotondrazafy sy ny Rafidimanana Desiré ary Haingona Ambinina sy ny Naivo Raoldina. Rehefa voalazantsika ireny rehetra izay nolazaina teo iny dia ajanonantsika keo koa ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy ajanonantsika amin'iny General Lilson sy Lalatina iny. Zay fa mankasitraka anareo rehetra navita nahainy ny video hatramin'ny farany ary mbola entanina foana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay ato misesisy tsy mijanona tsy ankiato. Zay fa tsy halavanainy resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy.